Vahoaka ny Mahajanga miandrandra fandresena. Hitantsika ny zavatra iainantsika koa tsy tantara fa maso mahita hoe tena lasaka an-tanterena atsika. Noho ny anton'izay no mahatonga atsika zany mirahina, mitambatra, ataotsika fomba izay ahafahantsika miroso amin'izay fanovana izay. Dia za mbola manafatra aminareo foana. Eto tena marina tsy misy ny fitsinjovana antsika vahoaka. Fa ny fitapitaka ihany no misy ary miverimberina. Tsy misy asa fanaovana soa eto raha tsy tonga ny propagandy. Tsisy fizarana kivety raha tsy tonga ny propagandy. Tsy misy fizarana lambahoany raha tsy fotoana ny propagandy. Zay dikan'izay hoe manjono reo. Manjono fa tsy hoe mitaiza. Satria ny olona manao soa tsy anatin'ny fotoana voafetra. Fa mandavan-taona ary tsy jerena volana na andro na ora. Fa rehefa malalaka dia manao. Ka tsika hatrizay nanao an'izay foana tato. Na ny marary io tsisy olona natosika zany hoe mandehana tsy maintsy mahazo tandrify azy. Na ny fanampiana, nandritra ny taona maro zay, nefa tsika tsy tao anatin'ny fitondrana. Tsika tsy tao anatin'ny fitondrana na vita réalisation na zavatra bebe. Eo ny tadiavana rano fisotro madio avy any ivelany. Tadiavina reny, tsakaraina ireny, hita zaraina ampiarabelona. Na ny fanampiana nofokena mitampihavanana izany, na ny fanampiana maro isan-karazany, na ny consultation zany na fanafody nanao an'izany tsika. Kanefa tsy hoe mitady valiny aminareo. Tena ialako tsiny eto. Tsy hoe zao nanao ireny zavatra ireny no ny antony hoe zaho hanao politika rapitro. Fa fitiavana ny mpiray tanindrazana. Zay no atao. Rehefa ny olona anankiray milatsaka ho solombavam-bahoaka na be ny tanàna, dia misy tanjonao. Dia ny fanasoavana ny mpiarabelona. Zay no objectif sika, tsisy ankoatran'izay. Fa tsy hoe rehefa tonga eo anambanimbany andeha mitak'olona, andainga, ampanantena poakaty, tsy zay no objectif tsika. Zay afaka ny kristian ohatran'izay. Tiako nareo. Ary zaho mba mangataka ampionareo afahako manampy anareo. Tsisy ankoatran'izay. Fa hiady ny tombontsoanareo ao. Hiady ny tombontsoanareo ao. Hiaro ny zonareo ao. Ary tsy ametraka anareo ho tamboty mihitsy. Zay no zavatra miandry ahy, zay no ataoko. Zay no atanareo anakay na dia nampidirina amponja aza no ny tombontsoanareo. Raha olona tsy voninao efa nangina zay satria efa nahazo lesona, efa nampitahorina, ary mbola ampitahorina, kanefa ity firenena ity firenetsika. Nameny razambentsika ho antsika ty, nameny zanahary antsika, tsy maintsy ataotsika ifanampiatsika. Nipetraka ivelan'ny Madagasikara ny tena koa nandritra 10 taona. Tsy nahita an'izany fijaliana zany. Tsisy olo mijaly na ny ray. Olombelona izy ireo nefa olombelona koa tsika tia, fa manino tsika mijaly. Reo firenena zay nipetrahako, firenena tsy manana na inona, ary na ray fotsiny nameny zanahary andreo. Petrôle fotsiny. Nefa amintsika ty, sady misy petrôle, misy volamena, misy gaz, misy arena ankibony tany maro, tsy tambosaina, ranomasina mbola nataony valam-paritsika, efa tsika farany mijaly ambonin'ny ty tany ty eto. Dikan'izay, ny mpitondra zany ny lo. Tsisy ilana azy. Ka ny antom-pisian'ny solombavam-bahoaka, dia miady ny tombontsoam-bahoaka, ireo arena rehetrarehetra reo mba hiverina amin'ny vahoaka. Zay no fanovana ataotsika eto Mahajanga, fa ny zavatra ingaviako anareo aza velanareo irery ao. Ka manomboka androany zany tsika manao porte-à-porte, tsika mitety trano, miteny zany tsy antoavam-bola zany. Zay olona teneninareo mandana mifidy, tongava mifidy, fidy io numéro 2 miaraka amin'ny vovonana firaisan-kina. Fa izay no ahafahantsika manova ny tanànatsika ty. Tsisy ankoatran'izany. Mba mazava koa tanànan'ny Mahajanga ty. Mba lalana tsara hitatsika eto. Mba misy pahasalamana, mba misy fitaovana koa. Nataotsika ny hevitra zay ahitatsika atongavan'ny fitaovanao na ny fampianarana koa ohatran'izay. Zany no ataon'ny mpitondra. Fa tsy variana mampizoky toka olo
mampandeha olo de vita eo tapitra eo mitoana miova mitoana mandeha tsy zavatra miova eto fa ny fiainan'ny mpitondra miatsara. Reo manana trano vato, reo manana fiara, trano reo fa tsy vitatsika manisa azy. Volam-bahoaka zay. Fa ny volam-bahoaka tonga averina amin'izy averina amin'ny vahoaka. Zany no zavatra fanovana hoentitsika eto. Ka za zany tsy ho lava resaka, ny andro moa miatoandro iny a fanomezana santatra am-bavarano teneniko aminareo fa manetsy abe tsy ho ela. Tsara tafina ny tenin'ny prositeny HVM satria antoko politika madio APM. Za magnana zapadikatatsina me micro le roza itele sotsy ena papiko ny tany ny babanao Madagasikara tandrazanao eto jiaby tena kaza ndraiky anao atsika le roa tsy matilolana tsy miaraka anitsika vorondolo babe ine Semteny am'zao te kajaina artiste mitsoro am'zao te samboriny ery nefa natao taona no masimasi volamena tary teny fatika fi efa tsy zakany vitim-pianana tsy fandriamba le manazao no ianana milifampinana ny atoatrano tsy misy tsiro tsisy rano mifoaza any zaye ko tsy ampy am'zio tsy hoamatro mandraky zaye